Lany teo anivony anteny merapirenena androany maraina ny lalàna laharana aotraotra ray tsipika 520 bara APL mifeny famokarana sy famarotana ny toaka gasy natolotry ny solombavambahoaka voafito amin'ny distrika Anambositra Andriamiadra George antsoina hoe Livarasonina. Feno ny fepetra tokony hanomezana alalana ny fanalalana ny famokarana sy ny famarotana ity vokatra ity ho ny solombavambahoaka voafito amin'ny tany fotsy Eljo Ratsuer Malala. Manao antsoavo amin'ireo izay mbola ho andalovany ity tolo-dalana ity kosa ny tena nanoana izao fandaniana izao. Ho an'ny tenako manokana moa zany ary tsy voavoalohany angamba zao ny tonga teto amin'ny anteny merapirenena ny tolo-dalana makasika ny fanalalana, ny fivarotana sy ny famokarana ny resaka toaka gasy ity. Manana anjara toerana lehibe tokoa io resaka toaka gasy io ary maneran'ny Madagasikara mihitsy fa tsy ho an'ny distrika misy arery. Amiko le izy sady efa betsaka ireo fanatsarana nentina tao amin'ny travaux de commission tamin'ny tolo-dalana efa hita hoe feno ireo fanontaniana rehetra manitrikitika mahakasika azy tsara ny andaniana azy sy anaovana antso amin'ireo andalovany zany rehetra hatrany amin'ny anteny merandoha olona mba handehanany ity lalàna ity ho lany sy ho azo ampiasaina eto amin'ny firenena mba ho tombotsoan'ny vahoaka manontolo na ny mpivarotra na ny mpitatitra na ny mpamokatra. Zay ny tena zava-dehibe. Nafana ny adefitra teo amin'ireo solombavambahoaka indrindra teo amin'ny andin-dalàna faha 930 sy faha 730 mandrafitra ity tolo-dalàna ity izay manambara ny sazo an'ireo tsy manaraka sy mandika ny lalàna. Nisy tamin'ireo solombavambahoaka no mitaky ny nanafoanana ity andininy 930 sy 730 ity saingy tsy nofanana izany fa napetraka ho arofanina ho an'ireo tantsapamokatra izay tena iompanana ity tolo-dalàna ity araka ny fanazavana. Nety ny solombavambahoaka Livarasonina voafito amin'ny distrika Anambositra. Artikla anankiroa nasiana adefitra be teo iny moa zany dia raha mihita satria dia noho ny fitiavan'ireo solombavambahoaka ny tatsana tonga ny iny adefitra iny. Tsy nifoanana izy satria noho ny lalàna mipetraka amin'izay toe droit commun izay fa napetraka kosa nefa ny mety hoe rijateny hitondrasana anazy ary anisany hitsonjovana an'izay atao hoe solom-panjivana izay tena hevi-dehibe ao anatin'le izy nefa ny ihany koa hialana amin'ilay mety isin'ny atao hoe fanararaotam-pahefana ho an'ireo tompony andraikitra ny fotony ihany ka izay no nanisy atao hoe adi-hevitra ary napisitiken'ireo atao hoe solombavambahoaka namana izay atao hoe any amin'ny distrikta misy an'izareo ao anatin'izany atao hoe fikirakirana amin'ny toaka gasy izany. Mifanojo amin'ny fenitra takiny avy eo anivon'ny ministera nivarotra ny fenitra napetraka ao anatin'ity lalàna ity raha ny fanazavana trany. Mino sy matoky aho fa tsy misy lesoko intsony raha ity tolo-dalàna ity satria efa nojerevana zany lesoko tamin'ireo tolo-dalàna teo aloha izay nentin'ireo honorable Zoky raha aman-dreny ireo dia tamin'ity dia nentina nahatsaraina ary napetraka izay hoe balizy zay ary indrindrandrindra izay hoe fitakiana adidy amin'ilay zonomena zay dia ny fanaran-dalàna zany ao anatin'ilay izy dia ny zava-dehibe dia misy ny rafitra mahefa toy ny ministèren'ny commerce, ny fahasalamana ary ny tribunal manenjika ao izay anatin'izay atao hoe mety misy ny fandrikan-dalàna na atao hoe tsy fanarahana an'izay lalàna izay. Nitsipaka ity tolo-dalàna ity no ny antony ara-pahasalamana sy ara-tsosialy moa ny solombavambahoaka voafito tao Manjakandriana nandritry ny fandraisam-pitenena tao anatin'ny fivoriam-be ny anteny merapirenena tsy aivina fa tolo-dalàna fanitelo mifeny toaka gasy ity natolotra ity. Io moa anentanantsika ny solombavambahoaka fa na ny ndeha ataontsika hoe na ny teti-bola ampiasain'ny ministera misahana an'izany fambolena na ny fiompiana izany ary ny tena mbola misy ministera hafa mahazo teti-bola ambonimbony kokoa dia izao moa fitaom-pivoriana ara-potoana asa raha mba hoe mba mandinika an'izany ve ny solombavambahoaka ahafahana ohatra hoe manitsy ny teti-bola mpanjakana hoe raha tena hoe izay no lalana tena ivoahana. Fa amafisika ny le fantaniako teo hoe inona manana fahavononana ny mpitondra manana fahavononana ny vahoaka kanefa le izy mbola tsisy résultat dia ahoana inona zany le tena sakana ao anatin'le izy le nitenentsika hoe toetsaina aloha toetsaina foana
Lisa aloha zany a mila manova toe-tsaina mila manova toe-tsaina na ny filoham-pirenena rehefa ny tena an'izay kabariny voaingana izy zay zavatra zay hoe mila manova toe-tsaina tsy tadidiko moa tamin'ny fotoana ina izy fa nanaitra anazy zay nyteny an'izay mila manova toe-tsaina tsika ozy izy za manokana tena efa ela mihitsy no nanao an'ity fanadihadiana tsaina ity zany hoe matoa moa zany notafitra any anaty tantara ohatray efa somary efa hoe nandalina kely niditra lalindalina amin'ilay izy hoe avaiza io toe-tsaina io avaiza zany io toe-tsaina io dia zay le ndraisantsika te hoe mila manao conscientisation générale tsika zany hoe mila matsapa aloha zany tsika hoe taiza le olana dia hitatsika amin'izay vahaolana rehefa aveo hoe mbola nisy le toe-tsaintsika zany mbola somary voageja mbola voageja le mbola misy tarasoka zany ao dia zavatra zay no ezahantsika ho ahitsy rehefa aorianao moa zany mety mbola eo mety tsy tafaresaka etso zavatra zay fa mety aoriantsika mbintsy miresaka an'izay eto amin'ny plateau indray hoe inona zavatra tokony ataontsika amin'izay conscientisation générale zay fa rehefa hoe tonga amin'izay stade zay tsika tena inona fa andeha le zavatra tena mandeha le tsy rehefa hoe samy mahatsapa an'izay dolidoly zany dia mandeha io le izy hoe miandry mpitondra tokoa ve le fanovana toe-tsaina sa ahoana le izy satria indraindray mantsy ohatrany hoe tena misy miandry an'izay mihitsy hoe miandry ny mpitondra dia eo dia miandry fotsiny io le izy tena tsy miandry mpitondra le mpitondra manao fa le izy tena tsy miandry mpitondra fa tena ireo olona mahatsapa rehetrarehetra zany olona mahatsapa tena rehetrarehetra efa tokony mandray ndraikitra dolidoly aloha dia alefa zay mahatsapa zany tonga dia efa manao dolidoly dia tokony mandeha io tokony mandeha le izy ny fitondrany efa manao tena hitako hoe mijery an'ireny reny ina moa zany re fotodrafitrasa tianao le modernisation tianao le modernisation hoe lavatra tracteur ohatran zany efa hitanao hoe efa manaitra le efa naitra an'le olona le mpitondra zany le vatry safiotra zao farany teo dia ataontsika hoe raha samy manao dolidoly zay mahatsapa tena rehetrarehetra dia mino fa miova-tsikelikely hoe toe-tsaina io ary tena mpamokatra ary tena ho mpamokatra tsika rehefa tena hoe tena tafapity zay zavatra zay fa zay moa resantsika manaraka mbintsy hoe mifandraika amin'le zavatra ny resantsika teo ihany dia hoe inona ary ny zavatra atao amin'izay zavatra zay fa sady atsidika any hoe le resaka ohatra hoe ny fampianarana ny fanabeazana efa hita zay ny lesoka misy tanjona anankiray tiana apetraka so dia any amin'le rafi-pampianarana sy ny sisa tena tsara be zay fanontanian'izay mbintsy zany hoe tsika zany zao efa hoe akseny amin'ny resaka fampirobobona ambanivohitra dia sosikevitra anankiray ty hoe maninona raha sinany tonga dia efa hofanina kely zany le zaza tonga dia efa hofanina any ampianarana tonga dia efa hofanina ho technicien agronomique zany hoe mandeha ihany le fampianaraka beny fa le zaza zany tonga dia efa ohatra hoe tonga dia efa miofana ho mpamboly matianina na mpiompo matianina dia rehefa le ohatra hoe mba ohatrohatra kely sendra tonga ao ando fotsiny ohatra hoe asina ny EPP agronomique asina ny collège agronomique zany hoe tonga dia efa any zany le zaza dia efa vaofana hoe za lasa matianina amin'ny resaka fambolena fa tsy anina fotsiny fa tsy le miompiompo kely koa andadabe sy an'le fotsiny fa tonga dia efa matianina le zaza hoe tonga dia manana niveau ingénieur na ohatra zany izy miditra eo amin'ny fiarahamonina sosikevitra kely fotsiny zany ohatrany hoe heritreritra kely ihany ary mitombon'izay vetivety fotsiny mitombon'izay satria ny eto amintsika ny tany fialana an-tsekoly mbola tena ambany tena zay mihitsy ny tsaiko resako any ambany dia
mba misy bagage zany rehefa miala am'le miolana ozy ianao teo zay mihitsy le saiko resako zay teneny Bintso zay hoe ny tanorany ambanivohitra misy an'le zalahy le miasa ty rena le mianao asa trano ohatran'izany de anotaninao foana firay mialany anatra zafa 5e septième ohatrany akavitsiny zany hoe nahazo BPC ny ankizy avy any ambanivohitra fa vo fotsiny hoe mahazo mahay manisa ary zalahy de mahay manoratra de tonga de fa veloma sekoly de nefany zay zavatra zay nefa de ohatrany tonga de voafetra zany voafetra le zavatra iainan'le zaza de itsika zany tokony mijery itsika fitondrana zany fitondrana moa zany itsika fitondrana tokony mijery hoe inona ny fandaharam-pampianarana mety anitona le zaza hianatra tena hoe lasa voasidina de resaka fambolena sy fiompiana resaka hoe zavatra iainany andavanandro de mahita zavatra afaka tonga de hoentiny eny amin'ny fiarahamonina le izy rehefa ataoko izy mahavita 12 taona izy ohatra fianaranao efa misy zavatra hoentiny eny amin'ny fiarahamonina ohatra hoe no izy ohatra de zavatra zavatra hoe miraporta ho anazy foana zany le zavatra ianarany eo anazy ary tsy ho anazy rery fa ho an'ny fiarahamonina na ho atsika zay le ndresantsika teo hoe rehefa le mandeha le fambolena sy fiompiana zay asa secteur secondaire na tertiaire ao anatin'izay zavatra ihany mahavelona foana rehefa mandeha io fambolena sy fiompiana io de za zany ohatra kely fotsiny hoe tena manokatra ina moa zany école agronomique ho an'ny mbola kely le zaza de efa voaofana tonga de voaofana tonga de avoaka izy avy eo matianina tanteraka izy am'izay miresaka de resaka agronomique fa misy koa hoe fampianarana teknika resaka industrialisation resaka génie industriel ohatran'izany zany koa afaka eritreretana tsika mantsy zao zay tokoa dokotera hoe raha vao miresaka zany an'izay tontolo ambanivohitra de ohatrany hoe mbola misy hoe ratsy mialatsiny misy an'le hoe tambahoax tambanivohitra sisy ohatrany lasa misy an'izay le izy de zay ny ataoko hoe le toe-tsaina mihitsy mbola sarosarotra ny manova azy fa zany raha mbola misy an'izany raha vao hafahafa kely de le tambahoax iny de tambanivohitra iny zay tena mampalahelo mihitsy zavatra misy ohatr'izay ny zavatra ohatr' zany nge Bintso e atsika zao raha miteny an'izany arakaraky ny tenenantsika zany an'le olona vao mahay mahazay an'le olona arakaraky ny anaovantsika an'izay fanamariana anarany zay tsika zany mila manana koa hoe mila manana fijery manahabo olona itsika zany mila mahay mivaloriser olona fa itsika raha vao zay nitondrana anazy zay moa ny teneny Bintso teo tambahoax fa mbola misy koa zany zay tsy teneniko fa misy koa hoe fiteny hafana karaha sarangan'olona ohatran'izany betabe neta betabe ny zavatra ohatran'izany zany tokony ho fantatritsika ny tokantrano rehetrarehetra any fa misy fiatraikany any amin'ny fiarahamonina zavatra zay tsy hoe tenitenenina fotsiny zany tenenina zany fa misy fiatraikany any amin'le olona zay misy fiatraikany any amin'ny fotom-pisaina an'le olona zavatra rehetra zay olona rehetrarehetra mifanena aminy olona de itiana an'izay dolidoly ianao tambahoax ianao de lasa mikombona le olona zany zavatra zany zany koa mbola toe-tsaina tsy ho an'le ana izahtsika hovaina fa na itsika koa raha de mila manovana zavatra zay ary za mino hoe rehefa tonga saina zay olona miteny an'izay zavatra zay hoe reo tambahoax resantsika reo ne lakile amin'ny fampandrosoana fa mikombona mety hikombona ho azy ny valany tena tonga saina hoe ay ve mety tsy asay tena an'izay tsony le olona mety tena tsy isanan'izay satria tsy mahalala angambany izy tsy mahalala izy hoe ao nge ny lakile amin'ny fampandrosoana fa raha mahafantatra an'izay izy noho ny vodabe amboleny io tambahoax io neny saosy matsiro hoany any an-trano any ka raha mahatsapa ny zavatra izy mety tsy teny an'izay tsony Bintso ary ny zavatra zany
zany anisan'ny tena hoe tena hoe ina moa zany atao hoe vato misakana tena vato misakana ny fampandrosoana mihitsy zany hoe fanambanina alemenao sain'le olona izy efa nresantsika teo le zavatra nazo an'le tatsa tamin'izany vanim-potoana ny vazaha ny nanao ny zavatra zany ny fitendrareo ary moa indigène le any de maika ave fa itsika mpiraitan-drazany rey hoe no anao fitenenana anoatran'izany angamba tsy mety efa lasa de lasa ny fotoanantsika dokotera na izany na zany inoko fa petsaka ny voalaza fa omeko minitra vitsy fotsiny ianao amitinana zay anindrina zany zay mbola tokony tsindrina maranantsika ny fandarana izy voalazantsika teo moa zany fa hoe ny tontolo ambanivohitra fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra no tena fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara de ho atsika rehetrarehetra zany zay mahatsapa an'izay zavatra zay de raha te ho afaka amin'le fahantrana zany tsika raha te hitondra Madagasikara ho firenena matanjaka isika de tokony ho accès amin'izay fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra izay ny zavatra rehetrarehetra tokony ho ataontsika raha eo tontolon'ny fampandrosoana ny amo zany de zay resy lahatra 1 million % hoe any amin'ireo tatsara eo ny tena vahaolana amin'ity zavatra henantsika ity ary mijeran'le zavatra misy maneran-tany zay moa la tsy voalazantsika teo mihitsy miady ny fekorontanana etsero fa raha ohatra hoe manana tatsatsika afaka miantoka tsara ny famokarana ambanivohitra ny zavatra rehetrarehetra mitranga eran-tany io tsy de misy fiatraikany amintsika io zavatra io fa raha tsika no hoe iatehatra le tany miady nefa ntsika tehatra amin'le fanampinany any amin'le toerana mikorotana de na itsika raha ho taraiky eto zavatra zany mangatantsika amin'ny fitondram-panjakana mahefa hoe tokony raha tena hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara tsika raha tena hoe mpatanjaka Madagasikara tsika de tokony ho accès amin'izay zavatra zay zany ny activité atsika rehetrarehetra ia mankasitraka docteur Fabrice Randriamahenina nitondra an'izay fandalinana famakavakana mikasika andraraha-pirenena moa zany fa hoe tokony hitodika bebe koa amin'ny tontolo ambanivohitra zany ny fototry ny fampandrosoana zay votoatiny resaka ny fampizarana teo ny efa ny fitondram-panjakana nefa manana fandaranasa mitodika kokoa zany fa amprisihana zany hoe hanao bebe kokoa no efa atao sika ihany koa mahita tompon'andraikitra samihafa zao mivoiny amin'ny hoe ny commune hoe eny anivon'ny commune no tokony ho fototry ny fampandrosoana ihany koa satria akaiky ny vahoaka kokoa zany akaiky an'le sehatra ny fampandrosoana kokoa satria ny commune misy daholo manerana ny Madagasikara ny commune ambanivohitra no betsaka mazava loatra de tokony hojerena manokana ny fanampiana azy reny satria miainga amina rafitra takan'ireny le fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra de zay no tiantsika nampitaina hoe andao resahana zany fampandrosoana sy miainga amin'ny tontolo ambanivohitra izany satria zay zany fototry ny fampandrosoana ary isan'ny ialana amin'ny fahantrana mbola iainan'ny Madagasikara ary indrindra ny fanovana toe-tsaina ny tiana nainy vozina teo zany de hoe fanovana toe-tsaina mitodika kokoa any amin'ny tontolo ambanivohitra zany hoe mba manova toe-tsaina amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy miainga amin'izay fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay no azo natolotra tato anatin'ny fandaharana izay isorako ny vahintsika ny docteur Fabrice Randriamahenina mpandinika ny fiarahamonina mino fa amin'ny fotoana manaraka mbola hidirantsika lalindalina kokoa